Rehavako malala ao amin'ny tompo ampitombona mandrakariva ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza ny anaranao zay Andriamanitra Rainay be fitiavana sy be indra fo lay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa, ka momba sy mitahanay mandrakariva manome anay izao herinandro vaovao izao indray, iainanay sy velomanay amin'ny teninao. Misaotra anao Tompo fa manakambara aminay tsy tapaka ianao, anehoanao ny sitraponao mazava aminay tsiraray avy. Koa tahaka ny fombanao dia mitenena ianao fa miaino izay mpanomponao, hitsidika ny isatokonam-baravarana, ny isam-batan'olona, any amin'ny isatokantrano any an-dalana any an-toeram-piasana any amin'ny toerana rehetra izay andrenesan'izao tenin'Andriamanitra izao dia ombazy ianao. Angatanay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera toko voalohany, ny andininy 17 hatramin'ny 520 farany no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Petera voalohany toko voalohany, ny andininy 17 hatramin'ny 520. Vakina ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andron'ny fivahiniananareo ety, fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Satria efa nodiovanareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety holo fa tamin'ny tsy mety holo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninany dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavana malala ao amin'ny Tompo, epistily izay nosoratana manokana ho an'ireo diaspora, ireo antsona hoe kristianina nonina tany am-pielezana. Ity epistily nosoratany Petera ity, izay nentina indrindra namporisika sy nananatra ireo mpino izay monina any am-pielezana ireo mba hitondra tena tsara mifanaraka ny filazantsara, mba hahay hamaritra tsara ny finoany ary hahatonga azy ireo hiorina tsara amin'izany finoana kristianina izany. Eto ary dia asongadiny ity mofinainantsika ity
ny finoana miorina tsara. Ny finoana miorina tsara dia ny finoana izay navota ny rahasoan'i Kristy. Ny finoana miorina tsara dia izay finoana navota ny rahasoan'i Kristy. Mazava no ambarany apôstôly Petera raha miteny fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy hoy izy. Eo dia te hiteny ny apôstôly fa efa adala ireo mpin'ireo fahiny, efa nitondran-tena araka ny nofo, efa nanaraka ny fomba netin-drazana. Ary raha mamaky ary sika ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10 dia hitantsika eo fa efa azo lazaina hoe efa tsy masina, tsy nitafin'ny fahamasinana ireo, saingy efa nandray ny filazany tsara kosa izy dia mazava tsara no anambaran'ny soratra masina azy fa ilay rahasoan'i Jesosy Kristy no nanadio azy, ny rahasoan'i Jesosy Kristy izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no namonjy azy. Io rahasoan'i Jesosy Kristy io mantsy dia ambara fa tahaka ny ranon'ny zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy pentina. Izany hoe ampy hanavotra ny fahotan'ny olona rehetra, ampy hanavotra ny fahotana izay lasa rehetra, ary rahasoa izay sarobidy mihoatra lavitra noho ny volamena sy noho ny volafotsy izay heverina fa sarobidy azy, dia ambara fa mihoatra lavitra noho izany ny fanavotan'i Kristy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, io Kristy izay ambara io, ilay Kristy izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, io Kristy izay ambara io, ilay izay efa nisy hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, ary ambara aza fa mbola hisy amin'ny andro farany. Izany hoe Kristy maharitra mandrakizay no mandray ny mpanota rehetra mibebaka, tsy avalon'ny taona na avalon'ny zavatra mandalo izay misy ny fanavotan'i Kristy, fa fanavotana maharitra mandrakizay, satria i Kristy raha teo no mandrakizay, manana toetra mandrakizay izy ka ampy mitety ny vanim-potoana rehetra izay misy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, mazava arak'izany fa sarobidy lavitra noho ny amin'izay heverin'ny olona sy ny amin'izao tontolo izao ho sarobidy ny fanavotan'i Kristy, sarobidy lavitra noho ny ranon'ny zanak'ondry sy ny zanak'omby sy ny zanak'osy izay hitantsika tao amin'ny testamenta taloha, izay mety hanana-kilema ihany indraindray, ary izay raha ny tao amin'ny testamenta taloha no jerena dia mandalo ihany reny, fa ilay an'i Kristy kosa no maharitra mandrakizay. Tsara antoka manana ny vonona arak'izany ny mpino izay navotan'i Kristy. Tsara antoka izy satria azo antoka ny fanavotana, azo antoka ny famelan-keloka, azo antoka ny famonjena ho an'ny mpino. Tsy tokony hisy hampisalasala ny mpino intsony izay nandray izany famonjena izany ny amin'ny fanavotan'i Kristy azy. Tsy tokony misalasala intsony ho voavonjy sa tsy ho voavonjy, fa ao amin'ny Kristy dia azo antoka izany famonjena izany. Famonjena tsy mety levona, famonjena izay sarobidy, famonjena mandrakizay no nataon'ny tompo
eo amin'ny fiainantsika. Ambara araka izany fa ny finoana miorina tsara dia ny finoana izay mahazo antoka ny fanavotana izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika rehavako malala eto amin'ity nofonaina ity dia mahita fa ny finoana miorina tsara dia ny finoana zanaky ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana zanaky ny tenin'Andriamanitra. Eto dia ambara fa hoy ny voalaza manao hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Izany hoe ny mpino izay miorina tsara, ny mpino izay manana fitondran-tena madio dia mpino nateraky ny tenin'Andriamanitra. Ary ambara mihitsy azy eo amin'ny 2:20 fa io tenin'Andriamanitra io no manadio, io tenin'Andriamanitra io no manasaraka ny olona amin'izay fitondran-tena nisy teo aloha ho amin'ny fitondran-tena vaovao dia ilay madio sy masina izany. Ao amin'ny ity tenin'Andriamanitra ity no manambara fa ny zanaky ny tenin'Andriamanitra dia manana fototra tsara fototra, ka azo lazaina fa manana finoana miorina tsara. Ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity no entina ilazana fa manana toetra maharitra mandrakizay, tsy mba mora levona, tsy mba mora loha, tahaka ny nofo, tahaka ny ahitra izay ambara eto, fa ambara fa maharitra izy araka ny voalaza fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Tsika raha teo mahafantatra fa amarinina eto nefa voalaza manao hoe ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ny teniko ny Tompo tsy ho levona mandrakizay. Araka izany ny finoan'ny mpino dia aorina tsy amin'ny nofo amandra, aorina tsy amin'izay mety ho loha tahaka ny ahitra, aorina tsy amin'ny tany aman-danitra aza, fa aorina ao amin'ny tenin'ny Tompo izay manana toetra mandrakizay. Rehavako malala, ny mpino miorina tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra araka izany no mpino manana finoana miorina tsara, finoana tsy voahozongozona, finoana izay manana vato fantsika izay miorina sy maharitra satria tsara orina, tsara fototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no iorenantsika mahatonga antsika tsy hivily iankavia na iankavanana. Izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra no tsy misalasala amin'ny finoana. Izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra no tsy mandroso mihevitra amin'ny finoana kristianina. Izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo avilivily. Nyreo fampianarana samihafa, fampianaran-diso samihafa, findra fiangonana etsy, findra fiangonana eroa. Rehefa tsara orina ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika na inona zavatry ny nofo sy zavatry ny tany mandalo, ilay tenin'Andriamanitra mitoetra mandrakizay ka mampiorina antsika tsara, mampiorina antsika mafy, ka tsy alantsika amin'ny finoantsika na dia haningotra ny aina aza. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, aoreno ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoanao. Ataovy tsara orina ny tenin'Andriamanitra ioren'ny finoanao. Fa tsy lojika mihitsy hoe ianao miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra nefa mihevaeva etsy sy aroa. Tsy lojika mihitsy hoe ianao miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa mandroso mihemitra amin'ny finoana. Na tsy tenin'Andriamanitra marina ny orenanao, na raha marina tsy miorina mihitsy ianao. Fa raha miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoanao
dia tsisy mahala anao amin'ny fanarahana ny Kristy. Raha miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoanao dia azo antoka ny famonjena anao. Raha fehezina ity tenin'Andriamanitra ity, izao mofinaina ambany masontsika izao ry havako malala dia te hiteny izany fa samy nanana ny lasany ny mpino rehetra, samy nanana ny lasany sy izay tantarany sy izay momba azy tany fahiny ny olona tsiraray avy. Tsy maninona izany fa eto kosa dia manambara izao mofinaina izao fa na inona lasa, na inona fahininao, na inona tantaranao, dia izao no manao hoe sofa teo Jesoa Kristy izay nanadio, ny rano Jesosy Kristy no nanadio ny lasanao rehetra sy ny tantaranao rehetra ary ny fahininao rehetra, ary ny tenin'Andriamanitra no niteraka anao indray nahatonga anao ho zanaky ny tenin'Andriamanitra. Tena fiainan'ny fiangonana protestanta ry havako izany zanaky ny tenin'Andriamanitra izany, koa miorena tsara aza miova, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao zahay fa nandre ny teninao izay manome antoka ho anay ny fanadiovana anay, ny fanadiovana tsy tamin'ny volafotsy na tamin'ny volamena na ny zavatry ny tany, fa tamin'ny rasoanao Jesosy Kristy, ary nateraky ny teninao izay ho zanaky ny tenin'Andriamanitra, hiaina sy ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Tompo ary vonina izahay hiaina amin'izany raha teo. Ankehitriny mandia izao herinandro vaovao izao izahay, da io sy ambininao re ny adidy aman'andraikitra, ny asa mandraraha ny tsiraray avy. Da io sy ambininao re ny fiainana andavanandro ny mpino tsiraray avy, mba hahita fahombiazana, mba hahita vokatra amin'ny fiariana izay ataony, anambinanao ny asan'ny tanany. Arovy sy tantany Tompo, fa zanaka mahatoky anao reo, ka mahatoky ny fombanao. Eny, mivavaka aminao izay ho an'ireo izay tsy salama, ho an'ireo izay miady fatratra amin'ny fakapana sy ny asan'ny maizina izay mangeja ny fiainana andavanandro, ny tokantrano, ny asany, ny fiainany manontolo. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy, ilay tomponery sy ny fahefana rehetra no andidina sy androana ny asany maizina rehetra. Fa mitoera kosa Jesosy Tompo ao am-pon'izay mino sy mahatoky anao. Amin'ny anaranao no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.